Miaraba tompoko lasy tompoko vazy Luka Raoel Arseny no manolotra ny vaovao anao amin'ny ity arivan'ny atalata fa 12 ny volana aogositra 12 sy 20 ity. Anisany matoam-baovao antsika amin'izao ariva izao dia ny fanafiana tokantrano efa ho 5 tany amin'ny faritra Ambohipo iny omaly vao maraina be teto andrenivohitra zany. Anisany fantarinao ihany koa fa nisy ireo fikambanan'ny mpanao gazety ny forona maimaika teo izay mangataka ny mba hamerenany indray ny fandiniana ny lalàna amin'ny fihiniserasera eny anivon'ny parlementa ary ho hitanao ihany koa ato anatiny ity vaovao ity fa mbola voatazona eny amin'ny fonjana tamoratra amin'izao Andriamatoa Alain Ramarson. Fa anokafantsika ny vaovao dia mikasika ny toetrandro satria mba ahafahanao mandamina ny fandaram-potoana anatin'izao fialan-tsasatra izao. Fantarao fa manomboka amin'ny zoma ho avy izao dia hiakatra ny maripana amin'ny ankapobeny eto Madagasikara fa mialohan'izay aloha dia somary alefa-tefaka ihany ny hafanana. Hiakatra ny maripana manomboka ny zoma izao ary ho tsara ny andro saika manerana ny nosy raha ny tombana avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro. Mbola ito kosa ny toetrandro somary isy hafanana malefaka hatramin'ny alakamisy. Ty herinandro miditra telo zany ka hatrany amin'ny alakamisy dia somary mbola tsy ataoko hoe mangatsiaka fa frais eo amin'ny antonony zany. Maripanantsika ny tanana fidinana tao aorianan'le alzena azo hery tamin'ny farany herinandro teny raha antsika nahita moa malomaloka nisy herika nisy hitandrivolona mihitsy ary tamin'ny faritra sasasany teto amin'ny manodidina Antananarivo. Dia ny toy zany any amin'ny ny Azambara any amin'ny zoma ho avy zany tsika vao tombanana hiakatra kely indray azo aina kely indray zany maripana ambodindrindra. Farany herinandro zany heverina fa tokony ho afinaritra ny toetrandro amin'ny farany herinandro. Nanamafy ny teo anivon'ny sampana mpamantatra ny toetrandro fa efa miditra tsikelikely ao anatin'ny vanim-potoana ny lohatona isika amin'izao. Efa ao anatin'le vanim-potoana mikisaka miandalina makany amin'ny lohatona zany tsika amin'izao fotoana izao satria ny raha tsika nahita teo fa ny maripana raha efa nisy fiakarany be mihitsy efa tafiakatra hatrany amin'ny 20 degré Celsius tsika raha ho an'ny teto afovoantany manokana no asina resaka. Mbola tsy tena tafiditra amin'izay hoe lohataon'izay tsika fa ny any amin'ny andrasantsika ny amin'ny farapara amin'ny volana aogositra miditra makany amin'ny volana septambra fa tokony efa misy zavatra miova kokoa zany io tokony efa mahazo aina koa zany ny maripana amin'izay fotoana izay. Manodidina ny 10 ka hatramin'ny 20 degré ny maripana amin'izao raha toa ka manodidina ny 13 degré kosa manomboka ny zoma.